Tena Orlanto, inona ny tena vitandratsy n'ity firenena malagasy ity, fa tena mamina tezerana mitomany ny fosiny saina mahita izao adalana meo papany miaro abibiana eto amin'ny firenena izao. Efa tena maty raha eo amin'ny lafin'ny fitsaboana dia atao hoe mort cérébral, zany hoe tsisy hevitra avelomana izao fitondram-panjakana ankehitriny izao, fitondram-panjakana saritsariny, satria mpitondra efa tena maty eritreritra, zany hoe tsy minona inona inona, tsy matahotra an'Andriamanitra, ary tonga amin'le fitenenana hoe sans foi ni loi, tsy misy finoana tsy fatahoran'Andriamanitra ninona intsony, zany tsy misy fanajana lalàna na inona, fa mpanao lomboto sy barofo, bomba no mitondra amin'ny firenena. Ka na eo zany rehetra zany dia tsy maintsy tonena ny fo ary aherezina ny saina, satria ny tendrom-po tsy manamana, tsy maintsy ampahendrena ny itondrantsika ny tolona mandeha mianany menany io, mandeha miakatra tsy moramora rehefa tsy misy mienotrika. Fa mialohan'izany rehetra zany dia miarabantsika rehetra mpiara-mitolona ho an'ny fifidianana madio sy ara-dalàna izay ananganana firenena vanona sy tandalàna. Miarabantsika rehetra, na ianareo mpitarika ao amin'ny kolektifan'ny kandida 10, na ianareo vahoaka mahery fo mpanaraka azy ireo. Voalohany aloha dia midera ny herim-po antsika rehetra, miatrika izao herim-pamoretana izao, midera ny finiavana sy ny fandavatena mavitrika, tsy misy tambiny, tsy voavidy vola. Zava-dehibe tokoa zany, ary voalohany no misy hetsika tahak'izao eto amin'ny firitany sy ny firenentsika. Ary izany no maneho ny tena fitiava-tanindrazana misy eo amintsika rehetra. Ary fahatelo indrindrindrindra dia deraina ny fahatongavan-tsaina sy ny fandraisana andraikitra mivantana. Tsy mbola nisy ohatr'izao, efa maro no sahy mijoro, sahy manohitra mivantana, hitantsika ireny ray aman-dreny mpianakaviana miaraka amin'ny zaza madinika, zaza minono eny tanany, manohitra n'ireo tsy azo antsoina ery tany filaminan'ireo itsony, fa tena mamono sy mandratra ary tena manao herisetra amin'ny vahoaka majinika tanapolo izay manao fietsehana ampilaminana. Tsy ho ekentsika mandrakizay izany, ka dia efa maro sika, fa ny tena izy dia tokony ho anetsiny, anapitrisany isika no mijoro manerana ny nosy ary koa manera-tany, satria efa tolona iraisam-pirenen'ny malagasy rehetra io, tsy misy ijerenany hoe reto malagasy avariana avatsy, fa tolona ho an'ny Madagasikara izao zava-misy ankehitriny izao.
ka tsy maintsy mivondrona sy mirahina manambatra hery isika rehetra satria zay be ny basy na dia tsy manambasy ary tsika menakavy tsy manana fitaovam-piadiana ny fahamaroantsika no heritsika ny fahamaroantsika no hery entitsika manohatra izao tsy rariny izao. Ny tondro-tokana hono tsy mahazo ao ary ny olo-tokana tsy azo rariny na oviana. Efa ho 2 herinandro izao no nitakitsika fifidianana madio sy eken'ny rehetra fa tsy nisy ny aino ny fitakiana, tsy navela ny teny, tsy navela mivory amina toerana mihidy na toerana mifefy, tsy navela ivory eny a-kianja na eny an-dalambe. 13 mai moa dia lasa natao faritra mena na zone rozy tsy azo idirana na Analakely Ray Manontolo ka voasakasakana, voarara, voaorooro, voadarika lacrymogène ary voasambotra ny maro na olon-tsotra na kandida hatramina député zay eo fotoam-pivoriana amin'izao fotoan'izao. Zany efa tena fanifikan-dalàna efa faran'izay zokiny zay zakany saina zao misy eto amintsika izao. Very tanteraka ny zo ary ny voalohany very amin'izany dia ny fahafahana ka niova izao ny tolona taky zavatra fifidianana madio sika no sakanana ary no pepona ny daroana ny vonoana tsy navela ny teny, zany hoe tsy navela nakeo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Zany dia efa midika fa famonoana ny fahafahantsika, famonoana ny fahafahantsika zany satria raha misy faritra eto Madagasikara na 13 mai na aizy io ka tsy avelanao hitsahana sy hidirana dia efa famonoana ny fahafahana zany. Ka na raha tsy misy izay fahafahana izay dia tsy misy zavatra azontsika antenaina na ny fifidianana madio zay takitsika na ny firenena tandalàna zay tanjona rarintsika rehetra raha tsy misy izay fahafahana izay mba hahafahantsika hialana amin'ireo sakatsakana isan-karazany zay efa nitasaina teo aloha ireo ary hialantsika amin'izao fitondram-panjakana efa miendrika jadona izao. Efa tena jadona izao fa tsy saritsary ny sony. Lasa tolom-panafahana zany ny tolona ataotsika kehitriny. Aoka ho tonga saina amin'izay tsika rehetra satria olona mpamorotra sy mpamono ny malagasy ny eo anatrehantsika fa tsy mpitondra fanjakana, tsy mpitandro filaminana fa efa herim-pamoretana ka dia tolom-panafahana zany zao ny hetsika fotsy, tsy fifidianana fotsiny ihany fa fitakiana izay fahafahan'ny malagasy zay.
nisy ny tolom-panafahana tamin'ny 770, nisy ny tamin'ny 270. Zao ndretsika zany 720 dia anaty tolom-panafahana tanteraka. Raha mijerena kaiky dia eo amin'ny isaky ny 50 taona eo zany no miverina mihetsika ny malagasy, satria rehefa tsindrina, rehefa gejaina dia tsy maintsy mitroatra ho ny fitenenana. Ka aza vanindrinitsika ka ho tafiditra anatin'ny fandrika, latsaka anatin'ny fandriky ny vazaha, dia ny zarazara ho an-jakana, zavatra mibaribary ankehitriny ampiasain'ny Cédric vazaha sy ny firongony tsay bomba, ravatomanga ao ambadika mialokaloka sy ny karana, izay fizarazarana ny malagasy zay mba hahafahan'izy ireo manjakazaka. Lasa ahodina ny kandida sasany sy indrindra moa reto roa lahy reto navadika resaka cause côtière ny fifidianana. Aoka zava fa tsy misy zany cause côtière zany eto Madagasikara, cause insulaire, satria nosy iray ohatrany hoe ao anatin'ny sambo ray ny vahoaka malagasy manontolo, tsy misy hoe avary na avatsy fa samy anatin'ny nosy lehibe tsika, ary ranomasina ny valam-paritsika, io no fefy, io no miaro ny aitsika. Mbola any aoriana mbola iverenana moa zay resaky zay, satria io ranomasina io no arena tsy tapesipesenina zay notsoahana tamintsika hatramizay ka hatramizao. Mbola nangalan'ny Frantsay an'ireo nositsika ireo talohany namezana ny fanjana ny fahaleovatena, dia nibodoin'ireo satria fatany fa ao misy ny arena rehetra. Raha nandinikinareo tsetsatetsa tsy aritra tamin'ireny Brexit, raharaha Brexit fistahan'ny Angletera tamin'ny Europe reny, tamin'ny vondrombe Europeanina, dia antaonany maro, 2 taona, ary ny zavatra tena niedinin-drareo tao dia io faridranomasina io. Faridranomasina kely ohatry ny elakelan-tranontsika, satria zany La Manche zany zavatra pitika kely zany ao anatrehan'ny ranomasombe Madagasikara manodidina antsika. Ka mbola iverenana manokana zay amin'ny manaraka, fa averiko indray tandremy isika tsy ho tafiditra anatin'izay fandrika velam-pandriky Cédric vazaha, fizarazarana ny malagasy zay. Tetika mpanjana tany io, omena tombony ny sasany velesiny, sasany avela milahatra, sasany tsy avela milahatra fa tonga dia darofana bomba, sasany vidina mena vola, omena vatsy, sasany tsy omena ninnininy. Zany no tetika fividianana ary fizarazarana ny vahoaka. Ka eto dia mampitandrina an-tsay sy bomba, ary ny préfet mazava ho azy lay vazaha taratasy izay mialokaloka ao ambadika, atsaharo izao famonoanareo malagasy izao. Ampiaro ny lalàna, satria zao fitantanana tsy manjary tsy tandalana ataonareo barofo sy lohamboto zao dia mampianatra
ny tsy fanajana lalàna ho an'ny vahoaka. Ampianaro herisetra ihany koa le vahoaka amin'izao fanarangaranganareo basy sy milisy tsisy antsonan'ireno tandro filaminana tsony, tsy mitsahatra ny midaroka mandraraka la bomba lacrymogène mamono misambotra managadra amin'ny malagasy zao. Satria rehefa ampianarinareo herisetra amin'ny vahoaka dia ho avy izy amin'ny angady sy ny arina. Satria rehefa ataonareo lava tsindrifa lavitsy sy farany ohatr' izao malagasy dia tsy maintsy hitrotra, tsy maintsy hijoro. Na iza nanao an'izay teo tsy nisy gasy nanaiky ho hitsahana sy vonoina fotsiny tsotro izao zany. Tsy maintsy mijoro ny malagasy miady ny mahaolona azy, ny asin'ny mahaolombelona amin'ny malagasy, zany aina zany tompoko dia zavatra sarobidy eo amin'ny malagasy. Ka rehefa daroanareo, vonoanareo, ampianarinareo herisetra amin'ny vahoaka dia ho avy aminareo zany, ka tsy ho laitranareo. Satria zao ary izy mbola tanapolo efa sahirana nareo, fa rehefa tena hivonina izy ny aron'ny tenany, hiaron'ny fahafahany, hiaron'ny taniny, dia ho hitanareo fa hivadika bomba atomika amin'ny malagasy valo amby roapolo tapitrisa ary refotra ny amin'ny tavanareo. Tsy ho zakanareo zany, olombitsika elerany tanan'ireo, olona telo tononoko eto, bomba tsay Cédric Vaza, reo ny tena lohandreo, reo ny olona telo no andeha hamotika amin'ny firenentsika. Raha Vatomanga koa mbola ao anisany. Tsisy antony nareo bitika zavatra ohatra mipitika fasika ray ianareo, ohatra amin'iny any amorony moron-dranomasina iny manoloana amin'ny vahoaka malagasy, ka mbola mamerina ny fampitandremana aza mameny ohatra ratsy raha tsy tianareo hivadika ny rasaka hifototra any aminareo ny herisetra ataonareo. Fa dia zay tsetsatetsa tsy aritra moa, fa tena efa tsy rariny intsony izy ity, fa hiditra amin'ny resaka votoatony resaka isika dia ny toe-java-misy ankehitriny. Ka voalohany zany dia efa nanazavazava zay fipetraky ny tolona, ny hetsika zay nisy zay nivadika ho tolom-panafahana ankehitriny, ny ampy tolom-panafahana zany le tolona fitakiana fifidianana madio. Dia faharoa amin'izay zany dia ty resaka fifidianana atao otage zany, ohatran'ny raisina atao misy takalonaina zany le fifidianana, zany hoe na isinona tsy maintsy mandeha aorany dikan'izany. Zavatra tsy milamina ve dia toerenao andeha, tsy zetra miazakazaka makany amin'ny fahaverezana sy ny zava-doza. Ka eto dia mbola miverina amin'ny zavatra iray zay tena ataontsika hoe clé, na hoe zay no fanalahidiny ty resaka fitadiavana akakirin'ny fifidianana ity, dia ny firotsahany ngasy teny aoka zava ny resaka. Ratsy ny rotsaka rangahy io dia niazakazaka nanjonjona rery ohatry ny olona gaiky teny ty Cédric Vaza ty, zay efa tsy tokony afaka irotsaka ho filoham-pirenena malagasy itsony akory ity. Ohatry ny reny adala mandrongatra sy miazakazaka rery reny, fa no firotsahany sy teny no mameheviny io fifidianana efa tsy misy fotony io, satria lasa ohatry ny hoe misy fifaninana eo.
nefa saritsarina mpifaninana le izy satria ny marina de efa koniberaka, efa paikady, efa plan efa nataon'ireo hatrany amboalohany io resaka firotsahany sy teny io. Ny antony tenenako an'izany dia ohatrany raha oharitsika amin'ny resaka atletisme, ny fifidianana, azo oharina tsara mihitsy moa zavatra tena fampitoviana zavatra roa, tena hoe ny fitsipika any amin'ny atletisme no misy eo amin'ny fifidianana. Misy le départ, misy lalàna ny tena entitra ny départ amin'ny resaka hazakazaka. Misy an'le fanomanana intelo izy manomana dia efa eo amin'le starting block fiazaka eo amin'ny départ iny ianao, zay mitsangana aloha iny le hoe faux départ. Ny antsika efa tsy nitsangana meloha itsony fa efa niazakazaka rery tany, efa navita raha ohatra hoe 1000 metra ny azakazaka natao, efa navita tour de piste, efa navita tour masina iny ray mandeha, avy eo mbola hitsangana ndraiky io ity anankiray mbola hiditra hoe za irotsaka ano ifaninana. Efa koniberaka mazava be iny zany, mazava be mihitsy ny koniberaka ao anatin'izany. Satria raha olona misaina ianao, ahoana moa ny aresenao olona efa niazakazaka efa navita tour de piste ray, efa atsasa piste sisany tour sisany no ataony, ianao vao iainga aty ampiandohany. Am'izay ny arbitre mpitsara, ny CNI, ny HCC mitazana fotsiny. Ka ny tiako lazaina amin'izany de olona iray Rajoelina Sisteny, zavatra koniberaka io. Io ny atao hoe bouée de sauvetage, zany hoe tsy nisy sens, tsy nisy heviny, tsy nisy dikany le fangalarany fifidianana, satria izy niazakazaka rery ohatrany gaigy tany raha tsy nirotsaky tirangaty. Tirangaty moa de efa teneniko teo fa mampiditra tovy tsy misy hafa ny fomba fanaon'ireo na mode opératoire an'ireo rola reo. Zany hoe raha samy mpampizarazara vahoaka, io resaka fantokoana io, fantokoana mavomavo, fantokoana loranjy, zavatra mitovy zany. Dia resaka cause côtière teneniko teo, resaka fandrebirebena daholo zany ary fampizarazarana amin'ny malagasy, satria ny malagasy zavatra olona ray anatina nosy ray, anatina sambo ray, tsy ho voazarazaranao amin'izany. Ka ny hevitry ny drala sy ny tanjon'izy rola reto zany dia rehefa tsy lany ny ray de lany ny ray, zany hoe lasa fifidianana samy azafady amin'ny fitenenana, samy tay no fidiny. Na ianao fidy pesta zany, na ifidy choléra, zany hoe samy amono mahafaty antsika daholo zany zavatra roa zany. Ka samy tsy manana programme reo, fa de mifampandizana vahoaka, fizarana vola, fizarana n'ity zavatra rehetra tsisy anton'ity rehetrarehetra ity, fanaovana fampanantenana pokaty, zavatra samy tsy manana programme zany, samy tsy misy homme d'état zany reo, tsisy zavatra fantatr'ireo amin'izany fitondrana firenena zany. Tsy resaka judoka na karateka no hitondranao firenena, ary magaga de samy 6e dan reto. Tonga ho azy, asa aloha grady avy any aninona le 6e dan izany na mesy avy aizy. Ary samy 6e dan tsy nihoatra napotaka. Tiako hoe tsy nihoatra napotaka
Tena i champion-ny tompon-dakan'ny renosy any amin'ny Oceanina Indiana raha tsy azo, i Afrika moa dia lavitra be, fa resaka bla 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 bla. Ka tsy zay loatra no votoatin-dresaka, fa tsy vitan'ny resaka oeraoera sy ny resaka karate na judo ny fitantanam-pirenena. Efa ny raha antsika nahita ny nataon'ny raikalahy, mbola andeha hiditra ndraiky io tsika amin'ny fandroany olona iray hatrany amboalohany reo samy tsy mazava, manana vola be, miriaria amin'ny vola be, tsy fantatra hoe avy aiza ny fiavian'le vola be, misy hery maizina ao ambadika ao, tsy fantatra na gasy na karana na avy aiza, fa misy herin'ny vola ao anatiny ao, misy hery vahiny zany ao ambadika ao. Samy manana dossier mazava tamin'ny resaka trafika maizina momba ny harem-pirenena reo, voatonontonona, samy voatonontonona reo tamin'ny andro tany aloha tany amin'ny resaka tetezamita sy mbola taty aoriana, ary mbola voatsy ela. Zany hoe resaka mafia, mitovy fanao ary mitovy, tsy misy hafa na i Steny na i Cédric. Azo antsona izy zany hoe Steny Cédric na i Cédric Steny, anaran'ny iray ny azo antsona an'ireo. Resaka fananana, fanaovana fanodikodina-tsaina ny vahoaka amin'ny alalan'ny hainao manjery. Aiza no nanandrala vola be meopapana anaovana zao fandaharana tsy misy farany zao en direct. Manana ny ray moa manana ny viva, ny ray tsy mazava ao amin'ny resaka Real TV, satria rehefa nandinika tsika tatoato ngiay gasikara feno soa, zay havanana koa amin'ny fampatoriana sy fampiesonana ny marivo salosana, dia mamevahana tsy misy resaka afa-tsy sy teny ao anatiny ao. Ary raha nijery sika voatsy ela, nisy fandarana vatana nataon'ny fandarana spesialy andro alahady, zay natao anatsatsoana sy anapepona ny vahoaka malagasy amin'izao mitolona ho an'ny rariny zao, nanasana any Alaindremseza. Zavatra efa fantatra tamin'ny ely reny, zavatra niara-nikatroka taminay reny tamin'ny resaka fanonganana ny ratsiraka tamin'izany andro zany, tomboky la ratsiraka tamin'izany andro zany. Zareo tao amin'ny droit, zay tao amin'ny médecine, olona mpivadibadika sy havanana amin'ny resaka oeraoerana fahaizan-dalàna fotsiny, fa zavatra olona mora vidiana sy matim-bola. Mino tanteraka fa olona voavidy vola sy voakarama izy tonga amin'ireny nanao an'ireny fandaharany ireny, satria ny fen'iny fandaharana tamin'ny lahady lasa teo iny dia ny filazany Alaindremseza vidio sy teny. Rajoelina mody nasitsitsitsiny aloha amin'ny hoe resaka vazaha, zay aloha ray. Fa nazava ny teniny, aza mijery ny orona na ny masony sy teny ozy ny asy teny, fa ny fanoliana ny vazaha no votoatin'ny fifidianana. Voalohany aloha dia manohana amin'ny fifidianana tanteraka izy zany ny dikany. Faharoa, tsy nanakina ny bomba mihitsy na ny kely na indray mandeha. I gasikara moa mody nanatsidika tsikelikely ihany ny hoe filoha intérim
sy ny karazany fa tsy noraisiny mihitsy izay fanontaniana zay fa niodikodonany teo. Ny teny ary izy mazava ianay Andremiseza hoe ny filoham-pirenena de miaramila. Dikan'izany manaiky izy izao fitondrana tsy ara-dalàna nalaina tamin'ny tsy ara-dalàna izao. Ka itsika azahodinkodina olo loatran'ireny rehefa tapa-kevitra ny izy ny manohana vandana tsodratsofina rano le kandida hoy ity tsy misy afa-tsy 3 andro sisa de taraiky tsy maintsy zao io tsy maintsy ity aleo andeha ny tantara. Zavatra tsy rariny zao rahangaty inona no alefanao anao andeha ny tantara. Lazaina efa rano raraka io hoe nanao siny niditra ka ny olona tandalàna olona manaraka ny lalàna fa niditra ny olona isan-kanana n'le zavatra avy ao anatiny hoe tsy mandeha io. Efa nasiny ray mandeha sika tamin'ny fifidianana loolona tsy nisy nirotsaka ny fanoherana de lasa ny tanteraka daoly ho ataondray zany ho averandray zany amin'ity fanoroana ty hoe alao andehany daoly alao ataony rery le izy. Mbola averiko sy ahitrikitriko eto fa ny firotsahan'ny Siteny no plan B any Ravatomanga sy Ribomba anaovana letreza sy angalana ankeriny an'io fahefana io. Satria na i Siteny na i Rajoelina no lany de efa andrala zay ny dikany. Siteny mo amin'ity resaka mody amin'ity atao avadika kozikôtiera ty mieritreritra fa ny olona efa maro ny tsy tiany Rajoelina dia tsy maintsy ho any amin'ny dolo mivato. Zay moa ny tenenina nazava le Andremiseza tao hoe tsy misy antony vato fotsy ny tsy manan-kery eto amintsika. Langa de langa zany. Anatin'ny fifidianana tompoko de misy ny atao hoe lôzika. Raha fifidianana hoe 10% mifidy anao na inona lazainao tsy hisy anaiky an'izany ary zavatra tsy legitima ny fifidianana mandeha amin'ny zavatra anohatr'izany. Fa le teti-dratsy le fikoonany lohany reto samy tsy manjary samy totakely ary samy sovalin'ny vahiny reto no tokony amailomailo antsika malagasy ary tsy petrapetraka fotsiny amin'izao. Ka momba ny paikady maloto eo amin'ny Siteny sy Rajoelina zay fa iresaka momba any Cédric vetivety manokana isika. Efa nampibaribary tamin'ny fetsika sy tamin'ny toetra ary tamin'ny fomba fanaony fa tsy nataitra ny ankamaroan'ny malagasy ity vazaha ity satria efa natao narangaranga ny tsy fanajana lalàna. Dia eo zany ny tsy fitanana ny teny nomeniko na de nataony soniara. Olona tsy azo itokisana na ovinavina ny olona nangala teto amin'ny firenena zany. Olona nambotry firenena. Firenena efa sahirana mbola ahodikodinao ny vola sy ny arem-pirenena. Firenena aveo lasa mahantra indrindra eran-tany ny malagasy vahoaka fadiran'ovana. Ianao lasa miliardera. Ahoana moa ny anekena an'izany? Tsy azo ekena na oviana zany. Reny resaka volamena ny firenena mahantra nefa ny volamena reny tratra atseroa ireny. Ahoana moa no antony anekena an'izany? Hatrany anaty kofra ministera ny volamena mivadika vy. Ny fitondrana ane zany ary ny lehibe ny fitondrana ane de ny filoham-pirenena. Reny mbola tratratra ny Londres reny mbola anao trafika anao avaromaizina ny resaka fitrandrahana vatosoa eto amintsika. Dia mazava
fa olona mizaozao ty rangahy ity. Resaka kadiaka ny tiako hiaviana eto, satria 450 000 euros, 500 000 euros, 500 rivo moa zany, 450 000 euros ny vidina kadiaka blindé izany. Tsy le vidiny loatra na de efa hoe zavatra tena manompo amin'ny malagasy ary zany, satria firenena manitra indrindra ve ianao hisetrasetra hitaingina tomobile lafo vidy izany izay tsy misy afa-tsy ny filoha amerikanina no mampiasa azy. Hitovy amin'ny Amerika tsika zany, hitovy amin'ny Trump, hitovy amin'ny États-Unis. Ka ny tena tsy mazava amin'ity resaka kadiaka ity zay nidetahany io de ny fomba nazahoany azy sy ny nampidirana azy antsokosoko, nefa mbola tsy filoham-pirenena akory izy tamin'izany, mbola tsy vita fianianana de fa kadiaka ny dirany teo Mahamasina. Ary efa nalaza koa moa hoe nisy fitaovam-piadiana zay fampitahorana, fampirorona raha tsy lany eo izy de raha mandrika ny ara-niditra tamin'io kadiaka io. Avy aiza zany ty kadiaka ty? Nisy resaka hoe Ravatomanga, nisy resaka hoe Poutine. 500 000 euros ve de omenanao fotsiny gratuit maimaimpona ohatr' zao? Fa misy antony ao raha matoa omenanao ny zavatra ohatr' zany. Akoatra ny vola efa 182 millions, 2,20 tapitrisa ny lanilanina fotsiny nanaovana propagandy. Tsy mbola nisy nanao an'izany teto ambony tany na firenena iza na firenena iza. Ka lay resaka kadiaka ny tena sary avokany, akoatran'izay hoe fandikan-dalàna izay dia ny fanafangarona ny vie privée, zany hoe ny fiainany manokana sy ny fitantanam-panjakana. Misy conflit zany ao anatiny ao, conflit d'intérêt. Eritreretiny zany fa ho fananany ity fanjakana ity, eritreretiny fa ho fananany ity Madagasikara ity, nefa zay nanenjehany mafy ireo mpitondra teo aloha. Ankehitriny izy efa kandida tsotra, tsy filoham-pirenena intsony. Nakaiza le kadiaka, mbola taingenany le kadiaka, mbola hoentiny. Dikan'izany zany eritreretiny fananany tokony ho izy, nefa filoham-pirenena zany, filoham-pirenena malagasy de tokony fitaovam-panjakana malagasy mazava, fidina tamin'ny vola malagasy mazava no tokony ho ampiasainy, fa tsy ampiasa fiara lafo vidy 500 000 euros ho ampiasaina amin'ny tsirarina ohatran'izao. Nisy fotoana tany Rwanda tamin'ny sahirana ny firenena Rwandais, tapitra namidiny Kagame daholo ny tomobile rehetrarehetra. Nentsika vao me mividy sy zaraina daholo hatrany amin'ny sevim-pokotany amba omena daholo io rehefa kelikely. Ka ny tiako tenenina amintsika dia zay mampisetrasetra nyty filoham-pirenena ity, satria misy pub zay efa navoakako matetika momba n'io kadiaka io. Mbola ho averiko avoaka rehefa aveo hoe raha te hanao jadona amin'ny faritra ray ianao de io ny tomobile sahazanao, io kadiaka io. Tandindrina olona misetrasetra mizaozao ary mpanao akery ny dikan'io.
dia izao rahantsika mahitsy zao eritreretiny fa anazy ny firenena, anazy ny fanjakana, anazy Madagasikara. Taiza ianao mbola nisy filoham-pirenena ho alainao akery ny tanin'olona eny Ambotrimanjaka dia ameko tany any Voahibe, any Abevoay nareo. Misy tany dadabe enao any angasa tany inonao any Abevoay. Nga anao na filoham-pirenena dia anao ny anjakazaka omeko andry, omeko anty, omeko antsy, nga anao ny tany sy mifanjakana. Olona nofidiana ianao moa tsy nofidiana raha teoko tsy magaga ianao raha manao an'izany. Olona voakarama zavatra, olona mpiasa mpanjakana, mpiasam-bahoaka zany filoham-pirenena zany fa tsisy akoatran'izay. Fa fanarota-pahefana, fanjakazakana no ataon'ity vazaha tsy ara-dalàna sy tsy tan-dalàna ity, hors la loi. Ka tokony eritreritra isika vahoaka satria efa ny tantara sy ny zavanisy dia efa nampisehoany ity Cédric vazaha ity izay resaka fanjakazakana sy resaka fanaovana barofo zay. Efa naka fanjakana izy tamin'ny herisetra miaramila, coup d'état militaire tamin'ny 2024. Rahantsika nahita reny zava-doza rehetra tamin'ireny fotoana ireny. Avy eo izy mbola naka akeriny ray ny fitondrana tamin'ny 2024, nangala-bato tena farany zezokiny. Mbola jerevantsika nitazamantsika sy nekentsika ihany fa hoe sao dia isy ramandrika, sao dia ity, sao dia iry. Dia io fa manomboka mandeha ny ramandrika io, satria nitazamintsika izy, navelantsika izy anamafy an'izay faharatsiany izay, dia mbola nanampy ny heriny hatrany hatrany ity olo tsy vanina ity. Dia izao indray izy mampatory amin'ny vahoaka, efa lanilainy, tsisy afitsoka intsony, satria ny zavatra nampanantenaina rehetra zara raha vita, raha ny ampafolo ny zavatra nampanantenaina no vitany dia betsaka. Dia efa nandalo teo daholo na ny tramway izao indray nivadika teleférika, izay zavatra tsisy zavatra ilain'ny malagasy azy, ary tsy vahaolana velively amin'izao fahasarana ny malagasy zay efa mijaly amin'ny délestage tsy fampin'ny herinaratra izao, miaina anatin'ny lalapotaka. Dia aoka samotonga saina itsika menakavy, satria ty rangaty dia efa nandrangarangany hoe ny lalana tsy azo hoanina, ka tsy magaga raha ohatr'izao ny toetra ny lalana rehetra eto amintsika. Nilaza fa tsy mila mindram-bola amin'ny bailleurs de fonds traditionnel, nilaza fa tsy ho tafavoaka isika na amin'ny 2060 ary hiandry an'io amin'ny 2060 eo zany nareo vao hanao inona. Fa fantatra mazava zao fa tsy zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra teneniny no ataony, mangataka ohatran'ireny tsaitsony ny filaza azy eny amin'ity era mivody motra rehetra ity, fa dia mangataka fanampiana ho ahodikodina sy angalarina amin'ny zavatra hafa, fa tsy ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mbola misy ihany ireo manofinofy sy mbola azo ny manipirena na ahodikodina saina, mahita fa misy zavatra mandroso amin'izao zavatra ataony izao. Ka inona ny mbola andrasantsika amin'ny olona tsy vanina ohatran'io? Resaka adimboto, resaka amboletra, resaka herisetra, miaraka amin'ny bomba sy tsay, ary ny préfet sisa no an'ny herin'io. Ka efa nanteneniko teo ny fampitandremana anareo amin'ity famonoana malagasy ity, amin'izao
fanomezanareo ny ohatra ratsy ny tsy fanajana lalàna sy ny fandikatikana lalàna faran'izay zokony zao am'izao fampiasanareo hery fampianaranareo herisetra ny vahoaka malagasy zao tandremo fa ivadika any aminareo izany tetitra zany fomba ratsinareo zany ary etsokotody mihitsy ifototra any aminareo. Ohatra iray zao reto ty resaka mampalahelo sady manitsy ravina de ty resaka mipatsafotsy sy be molotra ity. Reo tsy misy hafan'ireo io tokatrano io nefa ranareo menakavy, na tokatrano bomby io, na tokatrano rajoely io, na tokatrano ravatomanga io, satria rehefa miaina amin'ny zavatra tsy vaninareo, miaina amin'ny tsy rariny sy ny tsy marinareo de ivadika any aminareo sy ny taranakareo sy ny tokatranonareo zavatra ataonareo. Io mifamono ohatry ny kisosy alika, olona mpivady mifampiteraka, mifanalabaraka, manalabaraka firenena. Olona ohatr'ireny no mitondra amin'ny Madagasikara, olona ohatr'ireny no mbola inontsika sy antenaintsika hitondra inona ho an'ny firenentsika, fa dia samy mijoro ry malagasy. Fa tany masina zany Madagasikara zany, manana asiny ny vahoaka malagasy, manana asina amin'ny maha-olombelona atsika ary manana asina amina teratany malagasy tsy antsika rehetra, satria ny vahoaka no maso madidy. Ka dia samia misikiponitra satria efa ady stolona ity, efa ady, efa misokatra, hery tsy mitovy. Fa rehefa ho atosika ho any amin'izany isika de ho avy sika amin'ny angady sy ny arona, fa samy nosoran'ireny menaka ho ny fitenenana, ary tsy ampafiry ny ombina andrasany reo ka hidingina sy hamono antsika ohatr'izao, fa dia mahay reza daholy ry vahoaka mpiara-mitolona masina ny tanindrazana. Samy hotain'Andriamanitra tsika rehetra, hotain'Andriamanitra Madagasikara, ho ela velona ny firenena malagasy.